Ny fentina vonjimaika izay navoakany BNGC amin'ny fahavoazana amin'ny olombelona navelany ilay rivodoza Dikeledy dia telo no namoy ny aina, ny ray tao amin'ny commune Rantabe, iray ihany koa tao amin'ny commune Ambodimanga, samy distrikany Maroantsetra moa ireo rehetra voalaza ireo, ary ny iray tao Anivorano Avaratra. Ny traboina dia olona 7,700 na fianakaviana 7,100. Izany moa ny fentina vonjimaika amin'ny voazana amin'ny olombelona navelany ilay rivodoza Dikeledy raha araka ny navokany BNGC. Tolorana fankaherezana foana moa ny malagasy praitandrazana amiko, indrindra ireo amin'iny faritra avaratra ny nosy iny, mahereza ry malagasy praitandrazana amiko, mamiko tsy foky ary tiako de tena tiako tokoa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, abonné vetivety aloha ny chaîne atsika ary asio j'aime ny vidéo, aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantira. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika anatin'ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Resaka rivodoza Dikeledy nandravarava ary namela taketra goavana ao amin'ny faritra Savasy Diana, fa indrindra ny distrikany Sambava sy Voemara ary Nosy Be. Betsaka ny tsy manankialofana sy very fananana ka sahirana tanteraka ka tsy hay manoloana ity zavanisy ity ny tsy hankahery ireo malagasy praitandrazana. Nohon zany dia mahereza ary averiko matetika foana izany teny fankaherezana izany mba hoentina hamakivaky amin'izao zavatra ny anjady amin'ny malagasy praitandrazana amiko amin'iny faritra avaratry ny nosy iny. Raha ohatra tsy resaka afaty Sambava fotsiny isika dia tsy afaka misitraka raha ny fisotro madio ny mponina. Saika dibondrano avokoa ny vovo ao Antanambao Antaimbi-Sambava, niakatra mantsy ny rano taorian'ny fandalovany rivodoza Dikeledy. Manao izay ho afany manoloana izany ny tompon'andraikitra fa tsy mijery fotsiny. Koa satria miresaka mikasika an'izay rivodoza izay isika dia ampafantarina ianareo ihany koa fa raim-pianakaviana lasan'ny rano moa ity zavatra hita tao anatin'ny vaovao 24 ity. Lehilahy iray no lasan'ny rano vokatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny rivodoza Dikeledy tany Andrantabe Maroantsetra. Raha ny fanazavana dia mpampianatra any amin'ny EPP any an-toerana ity lehilahy ity ary andeha hody hamonjy ny vady aman-janany izy no lasan'ny rano. Efa voalazantsika tamin'ny fiandahany ity video ity moa izany zavatra izany raha araka ny vonjimaika izay navokany BNGC, fa tsy voalaza tamin'ny antsipriany fa iny ny mikasika ny raim-pianakaviana lasan'ny rano tany Andratabe Maroantsetra iny koa dia zareko kely aminareo satria hitako tao amin'ny page izay mitondra anarana hoe vaovao 24-7. Resaka rivodoza Dikeledy hatrany no asiantsika resaka fa ity anankiray ity dia somary tranga hafakely ary zavanisy hafakely tany amin'ny toerana iny. Tokantrano tsoravan'ny rivodoza ary anisan'ny tena nahagaga ny maro ary nafinahitra ny maro ihany koa nahita ity tranga anankiray ity. Tsy nasakana azy mivady ireto ny cyclone Dikeledy fa niroso ihany ny fisoratam-panambadiany izy mivady ireto tao Sambava. Ity angamba ny tena fitiavana, ity angamba ny tena fifankatiavana satria na de teo aza ny rivodoza dia tsy nasakana izy mivady fa niroso hatrany izy ireo tamin'ny fisoratam-panambadiana. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirary soa ho azy mivady, marena tokantrano ary mitera fitolahy fitovavy ary aingane ho tanteraka ireo rehetra kasainareo ary ho tojo amin'ireo rehetra izay irinareo ihany koa. Hivadika kely indray amin'iny faritra Sofia iny isika no marina tamin'ny fomba manokana ny 12 Janoary andro ny manamboninahitra tao amin'ny toby miaramila Antsihy no nanombohana ny fanamarihana ny 12 Janoary andro ny manamboninahitra tamin'ity taona 2024 ity. Tonga niatrika izany avokoa ireo manamboninahitra ambony sy manamboninahitra ampitarika fibekona ao amin'ny faritra. Ny lientina Ratsimbazafa miarina Risara no nitarika lanonana sy nihetsika amin'ny mazandry indrindra azy amin'ireo manamboninahitra. Nisy ny fananganan-tsaina niraisana sy hazakazaka ary lalao volleyball sy basketball teo amin'ny kianjan'ny Zandary Ambalabe Antsihy.
Hita taratra tokoa nandritra ny hetsika ny fifankatiavana sy firahalahiana ary firaisankina eo amin'ny samy manamboninahitra ambony sy manamboninahitra eo anivon'ny tafika malagasy sy ny gendarmerie am-pirenena. Rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika an'iny zava-nisy teny amin'iny faritra Sofia iny, indrindra moa teny amin'iny renivohitra ny faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa distrikany Antsihy, ndeha ary sika hilaza indray ny zavatra tsara ho fantatra. Flora Rakotomalala na hoe mama ny Wendy Catalina no tena afantarany maro azy. Izany Wendy Catalina izany moa dia anisan'ny mpihira vavy izay tena malaza ary be mpanaraka ary be mpitia ihany koa, ka ny reniny no asiantsika resaka eto. Vita fomba ara-panambadiana ny andron'ny zoma 10 Janoary 2024 moa i Flora Rakotomalala. Izay ato anatin'ny ity chaîne ity dia miarahaba sy mirarisoa azy hatrany. Mahareta amin'ny fiarahana ary mahazahoa fahasambarana satria ny fitiavana tokoa moa no lehibe indrindra, koa dia tsy misy maharatsy an'ity resaka fomba ara-panambadiana ity. Mbola zavatra tsara ho fantatra hatrany no ho resantsika manaraka ity dia zavantranga tany Italia, anisan'ny niteraka resabe ho an'ny malagasy izay mpanao tambanjotra serasera Facebook moa ity vaovao nivoaka ity. Any Italia dia afaka manomompera ny gay. Izany gay izany moa raha dika amin'ny teny gasy dia sarim-bavy angamba ny tena mahalaza azy bebe kokoa, izany hoe ireo lehilahy izay manambady lehilahy, ka izany no antsoina hoe gay, izay midika amin'ny teny vahiny hoe PD. Afaka manomompera izy ireny any Italia. Izany moa ny vaovao nahoraka tao anatin'ny tambanjotra serasera, ka anisany tena niteraka ady hevitra be dia be ho an'ny malagasy izay mpikirakira tambanjotra Facebook. Nambarany tao amin'ny fionambeny eveka italiana fa afaka miditra hanao ny asan'ny pretre ny gay any Italia. Misy fepetra takina kosa anefa ka izay mafeno izany ihany no afaka fa tsy ny rehetra akory, dia ireo izay tsy mivoy sy tsy manohana ny kolotsaina gay. Izany hoe PD miafina no afaka manao izany asan'ny pretre izany. Nankatoavy ny Vatikamo ity lalàna vaovao nivoaka ity. Tena niteraka resabe io ary niteraka ady hevitra be dia be ho an'ny malagasy io zavatra nivoaka io. Ao moa ny sasany nilazany hoe aiza ho aiza ao amin'ny antoko sy andiny nahita ao anaty baiboly no tena mankatoa an'ity resaka PD na hoe fanambadiany lahy samy lahy ity no mahatonga ianareo manome lapa izy ireo ao anatin'ny toerana fanompona izay lazainareo fa hoe fanompona an'i Jesosy Kristy, fanompona an'Andriamanitra izay lalana sy fahamarinana. Tsy dia hidirantsika lalala loatra moa ny mikasika an'izay fa isika ato anatin'ity chaîne ity dia mizara ny vaovao misy sy mizara ireo rehetra mandalo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika, koa dia mankasitraka anareo navita ny hainy ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misisisy tsy mijanona tsainky iato. Zay fa tsy halavena ny resaka tsy maintsy fametra beloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye, tsao tsao veloma.